raha matoa-jay na fahasalamana. Era-panao rano fa dia fanofaka hitandray telo taona taty aoriana indray vao mandeha zao fifampiresahana zao satria fantatsika ny taona 20 sy ny 1 enjakenjana kely any. Ianao ny filoha maneran-tany ny avatsa UPM afaka fitifitinao ve ny zavatra nitranga teto amin'ny alcool androany? Filohan'ny avatsa UPM manontolo fa tsy eran-tany azafady. Azafady. Fa mahasarina zao tontolo zao ihany satria misy any Madagasikara dia misy sampana firy juste aty ivelany. Ampita-ndramasina zany a Frantsa sy Suisse. Ok. Zay any aloha hatreto fa io koa tsy azakazahana ary tsy manenjikisa fa manenjy asa. Ny zava-nitoto-saina teto amin'ny alcool tamin'ity andro anio ity izay mbola tsy mifarana zany. Mbola am-perinasa daholo ny olona. Hita. Satria manao atrikasa momba ny fanoratana angano amin'izao dia ny tamin'ny maraina zany a ny tantaran'ny soratra fandraika amin'ny tantaram-pirenena dia misy ny famakina tononkalo, famakina ihany koa karazana asa soratra dia ny mitondra ny fanazavana moa zany ny tenako amikeo dia teo ihany koa ny fitariana velakevitra nataony Antrony izay filohan'ny avatsa UPM mahasampana Frantsa momba ny ody amin'ny dia rehefa miresaka tantara ny soratra sy tantaram-pirenena moa zany dia mazava ho azy misy izay vanim-potoana marika ny tantara toy ny tamin'ny tolona natao malagasy ny fitakiran'ny fahaleovantena ny esoram-pitomomana ny fahalalana sosisa dia izay onja zay zany no niarahana ny aina teto amin'ny alcool tamin'ny maraina. Tolakandro zao indray moa zany dia velakevitra mitarian'ny profesora Rajoananana Narivelo izay mikasika ny sorabe dia misy moa ny famakina sorabe izay natao teo ary misy ihany koa ny sombinangano dia ankehitriny moa zany amin'izao ora sy fotoana zao dia ny ray aman-dreny Abelanandriamalala no mitarika indray amin'ny asa famoronana angano dia mampiatra eto ny rehetrarehetra nozaraina vondrona dia fiaraha-mamorona zany dia rehefa vita zao dia samy tantarangano tsirairay avy vokatry ny famoronany izay rehetra miatrika izao fotoana mahafinaritra tanterana eto amin'ny alcool zao mariana moa fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana taonan'ny UPM ny antodiana taty ampitan-dranomasina nandritra ny titaony ity dia ny tety sampana izay natsona hoe avatsa UPM amin'ny tety sampana nanomboka tamin'ny Atsirabe Betafo Ankazon'Riotra Fianarova-Tsinanana Miarinarivo Arivoma dia mamarana izany ny fiambetana ranomasina toy izao dia izay indrindra zany no iarahana miasa amin'ny inalco ny avatsa UPM mahasampana Frantsa sy ny Proima dia izay no nanatanterahana ny fotoana toy izao sy mbola anatanterahana ihany koa ilay antsoina hoe takarivan'ny poety avatsan'ny avatsa UPM izay amin'ity andro anio ity rehefa takariva. Misaotra betsaka raha matofilo amin'ny fanazavana azy nentinao. Ianao ny sorana fa ianao dia miara-miasa amin'ilay foana raha fa hatrany hatrany moa zany dia mankasitraka amin'ny fanamparitahana ny vaovao. Mahafinaritra be amin'ny literatira malagasy veloma. Tsika rehetra Manam-peno malagasy rehetra sy indrindrindrindra ianareo mpampiako ny zava-baovao. Misaotra indrindra.